Topoklasy topoko vavy manolotra ny araba amin'ny takarivan'ny zoma fa 7 ny volana novambra ity dia manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalama avao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny fiomanana amin'ny fifidianana dia ny fanombohana tamin'ity andro voalohany ity ny fotoana fanatanterahana ny fampelezan-kevitra na ho an'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izany na ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka io ihany koa ny fiomankomanana samihafa izay tanterahany senity mifanandrify amin'izay fifidianana izay akoatran'izay isany hoentina amintsika ny makasika ny tontolo sosialy samihafa ny sokatra nanomboka androany tamin'ny nora maraina tokoa ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena eo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka samy nanana ny paikady nentina ny atrehana ny andro voalohany ny candidat amin'ny rahalahy ifanena amin'ny fiodinana faharoa izay fifidianana filoham-pirenena izay dia ny docteur Jean-Louis Robinson Sendriamatoa Erajona ary mampianana vola ravaovy no mamitina ny vaovao Sarany Sirako Torson. Tetsy amin'ny kianjan'ny fitiavana tetsy mahagrobe oririka no nanokafany candidat larana fahatelo amin'ny telopolo ny docteur Jean-Louis Robinson fampelezan-keviny amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa toy ny tamin'ny fiodinana voaloha fitaom-pivavahana no nisantarana amin'ny fotoana teto. Taizana nanombohana ny fangatahantsodrano tamin'ny voalohany tamin'ny premier tour teto amin'ny Magro. Aizany mbola angatahantsika an'izany amin'izao fotoana izao deuxième tour eto Magro satria nahoana satria noenomon'Andriamanitra izany ary natonga ny tenanay ho voalohany amin'ny premier tour. Misaotra ny neny sy dada Ravalomanana, misaotra n'ireo izay nifidy ary tsy niambahamba ny vahoaka malagasy rehetra, ny vahoaka malagasy ao amin'ny mouvance Ravalomanana, ny ao amin'ny zanaky dada, ao amin'ny havana, ary indrindrindrindra nareo eto amin'ny Magro izay ho ataoko hoe mouvance Magro. Dia misaotra indrindra, misaotra koa an'ireo vahoaka malagasy rehetra izay nifidy satria zava-masiny mifidy io, nareo rehetra izay mbola ohatrany salasala teo na ohatrany sarotra jereo tsara fa mbola misy andro vitsivitsy hijerenareo ny anaranareo anaty lista sy angalanareo reo kara-pifidiananareo. Jereo zany satria ilaina daholo zany rehetrarehetra zany fa iny premier tour iny dia fandresen'ny fahendrena malagasy, fahendren'ny fanahy malagasy, fahendren'ny fitiavan-tanindrazana malagasy, fahendren'ny fandresen'ny fitiavan'ny vahoaka malagasy fandrosoana, ary indrindra fandresen'ny fampihavanana malagasy. Ka noho izany tongava ny fidy ianareo amin'ny 20 volana Desambra izao. Raha ny zava-nisy androany teto amin'ny Magro be oririka akoatra ny pomba ny havana sy ny akolafy Ravalomanana dia efa maro ireo mpanao politika avy amin'ny hery hafa ny tonga nanotrina ny candidat Jean-Louis Robinson. Anisan'ny tazana teto amin'ny Magro be oririka ohatra ny candidat Noelson William. Taorian'ny fotoana teto amin'ny Magro be oririka dia noho natamponina ao anatin'ny boriboritany eny eto andrenivohitra ny candidat Jean-Louis Robinson. Ho an'ny candidat larana fahatelo Hery Rajaonary Mampianana kosa dia tao Vohibato izay distrika nanzon'ny candidat Hery Rajaonary Mampianana salanisa ambony indrindra 7,9 isanjato no nanombohan'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Fifampiresahana sy fifampikasoana mivantana tamin'ny mponina no tanterahan'ny candidat larana fahatelo Hery Rajaonary Mampianana tany toerana. Ny talen'ny fampelezan-kevitry ny candidat Hery Rajaonary Mampianana izay nanamarika fa tsy toy ny tamin'ny fiodinana voaloha izay nahazo vahana amin'ny famiriam-bahoaka Kalamanjana ny paika entin'ny candidat Hery Rajaonary Mampianana mandritra ny fampelezan-kevitra amin'ity fiodinana faharoa ity. Manakaiky kokoa ny vahoaka ny candidat mandritra ny 20 andro isian'ny fampelezan-kevitra. Anatona kokoa vahoaka marina zany efa nifanresahana kosa moa zany hoe ny candidat Hery Rajaonary Mampianana dia anatona bebe kokoa ny vahoaka satria zay tsy nisy tamin'ny premier tour
ary zay nazake zay zao de fa fahasamihafa nageza be zay tamin'ny premier tour zay de hoe tonga amin'ny toerana anankiray a de vao midiny amin'ny toerana anankiray a de miakatra eo ambony côté eo mba de tonga de vita ny kabary de lasa satria manenjika fotoana manenjika tanàna manenjika olo zao zany a manana fotoana kokoa izahay a manana fotoana kokoa indrindrindrindra ny candidat anatonana ny vahoaka zay a zay moa mitadiavo ny nataoko hoe ny fidy ny candidat régional mampampianina sy le olo ambony fidy amin'io reo mifanakikizana azy avao ka zay zany a no atao zao dia anakaiky koa ny vahoaka araka ny tenenao hoe zay nefa masahana ny eto Antananarivo a ny campagne mbola hatramin'ny fa ataoko hoe fa 12 volana Desambra atao hoe za tsy teny hoe malalaka zany a nefa foy ihany koa zay fotoana zay ka efa manombo raha-pitso zay a dia eo na amin'ny vahoaka an'Antananarivo a ny candidat régional mampampianina dia ho hitantsika eny a ny programme zany fa misy fionana direct fionana fampikasohana amin'ny vahoaka firesahana amin'ny vahoaka dinidinika miaraka amin'ny vahoaka zay no atao a eto Antananarivo zany a manakaiky kokoa ny vahoaka ny candidat régional mampampianina amin'ity fifidianana fiodinana faharoa ity aorian'ny fionana sy ny fiarahana amin'ny zarany manta sy ny masaka tamin'ny vahoaka ny district amin'ny Vohibato faritra Mahatsiatra Ambony dia hitodi-doha eto Antananarivo renivohitra ny candidat régional mampampianina raha-pitso andro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra dia hitafa ary fampikasoka amin'ny vantana amin'ny mponina ao anatin'ny fokotany samihafa eto an-drenivohitra ny candidat régional mampampianina